Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondra tokiazava. Tokony ho tany amin'ny 300 taona mahery lasa tany dia nisy sambo anankiray niainga avy any Angletera ho any Amerika. Teo amin'ny 50 teo eo nisan'ny olona rehetra tao amin'io sambo io. Anisan'izany nga misionera George Fox sy ny namany 12 lahy. Marobe tokoa ny jiolahy-tsambo tao amin'ity ranomasina Atlantika ity. Ka raha misy samanohatra azy ka resiny dia aringany avokoa. Indray andro ary dia tamina nanantona ny George Fox ny kapiteny tsambo ary torakovotra tokoa ny laza taminy fa misy jiolahy-tsambo manenjika azy ireo. Tsy nakasarotra nefa nga George Fox raha namaly ny kapiteny tsambo. Hoy izy hoe aoka angataka amin'Andriamanitra tsika mba ilazany amintsika izay tokony atao. Avy eo dia lasa nivavaka mangina tao amin'ny efitrano fandriany nga George Fox. Rehefa vita nivavaka dia nanome toky ilay kapiteny tsambo izy fa Andriamanitra dia hiaro sy hanao izay rehetra mahasoa ny zanany. Ary dia nasany nampandehanana mahitsy ny sambo fa tsy hivily noho ny fahatahorana ny jiolahy-tsambo. Rehefa alina ny andro dia nivonona avokoa ny jiro rehetra afa-tsy jiro anankiray monja. Ny paikany tamin'ny 12 alina injao ny antsoantso ny mpitily. Tratry ny jiolahy tokoa resika e, ho faty tsika e. Ny fotao am-pandriana nga George Fox tamin'izay nitazana ary hitany tamin'ny fahazavan'ny diavolana fa efa mbiakaiky tokoa ny jiolahy-tsambo. Nandohalika ny vavaka niaraka tamin'izay George Fox mba hiarovan'Andriamanitra azy sy ny mpandeha rehetra. No ny afaka kelikely dia indro tokoa ny zavona matevina nanarina ny ranomasina ka takona tsy nisy hita intsony na ny volana na ny sambon'ireo jiolahy. Tsy izany ihany fa ny fofofo mafa ny rivotra mahery ka tao anatin'ny aizina no nitsofa ny rivotra mba hifanala-vita nyreto sambo anankiroa. Rehefa nisava ny zavona dia gaga avokoa reto mpandeha niaraka tamin'ny George Fox fa tsy hita popoka ilay sambony jiolahy nanenjika azy ireo. Ary dia tonga somatsara tany Amerika ilay sambo nitondra any George Fox. Nahatoky ny hery sy ny teny fikasan'Andriamanitra tokoa nga George Fox ary dia namonjy azy Andriamanitra. Azontsika atao ihany koa ny manao toy izany rehefa todo zava-tsarotra isika satria afaka mamonjy antsika ilay Jehovah Andriamanitra izay mpahary izao rehetra izao. Arak'izay voalaza ao amin'ny Salamo 4:30 ny 7:70 manao hoe mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Nantenany tondra tokiazava. Matsiaro resy veiana
Dark, ny Ambassadora. Radio AWR Ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Tsy hay ny angina tsy ankasitraka anao manaraka ny AWR miaraba mipeny rehetra tsy ankanavaka. Fantatsika sy averina matetika eto amin'ny fandaharana ny fampiasana zezika biolojika, ahasoa ny voly, ny tany ary indrindra ny fahasalaman'ny mpihinana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry azo atao zezika hanatsarana ny voly fa tsy voatery ampiasa zezika simika. Aleo manontany foana ho aho. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesana ho an'ny Zoanitra sy Nardina. Aviany ianao ry zao hoe jereo ny atsaran'ny anana sy ny legioma andry zareo atsy-atsimony Ry zareo le vao tonga voaingana taty an-tanàna ve ny tena oresany? Eny asa ho afa misy ranon-javatra iny afafafin-dralay am'ireo de tena mandrobona andraso fa ho arahako maso fa eo atokotany eo ihany anery zareo no mikarakara le izy. Tsy aleo very marina manontany azy mivantana toy izay hitsikilikilo izay fiainan'ny olona. Izy ve anome izany izy ary mbola tsy satran'ny olona eto an-tanàna koroko. Tsy taitra ianao fa tsy fantany akory eny tsy kilo azy ahy Zay indray ianao.
ary iny ny ty afafinao amin'ity anana ary marina. io le ranon-javatra mahatsara ny volo rajao a hitako ihany. De tena azonao antoka ve fa io tokoa le ranon-javatra ataony rahalahy amin'ny volony? Ny voka no ahafantaranao azy ho hitanao any e. Afabaraka rajao a loza loza. Zay aneo a nefa nitenenako anao hoe aleo manontany olona tsotra be raha ry zareo ao atsimo reo. Ito ny tena zezika fafa tsy ny ranon-goavy. Loza ka hitako raha matoa voamariny ny tango ravon-goavy de narako de nijereko ny nanaovany azy. Ny eritreritra hoe io zany le ranon-javatra ataony amin'ny volo. Ay ka nataony tamin'ny finarary. Senao koa. Zay ane le hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana e. Okizay ty fimezanao tiry zao ka tsy te fakahita amin-dralay sy voamary mihitsy azy zany. Tia de dahako na mafy ty ranon-goavy. Ay ranona konsoda le izy afabaraka. Le ranona konsoda tokoa le zezika fafy. Dia ahoana tsara hoe rehefa namboarana azy? Enoy tsara ary aloha fa sao anaonao foana io ndray e. Ianao koa amin'ity fimezana ity mandreraka ka. Zao e. Maka ravina konsoda tokony ho 1 kilao ianao. De tetehana madinika iny mba ahazona ny ranony. Rehefa azo le ranona konsoda iny de alona miaraka amin'ny rano 10 litatra ao anaty seau plastika. Azoko avetrany le izy. Fa afrina hono le fandomana. Alona mandritra ny 2 volana zany a. Fa tsy maintsy arona isaky ny 2 andro. De kendrena mba hitsikafona le konsoda. Ay. Arona isaky ny 2 andro mandritra ny 2 volana. Zay. De rehefa tapitra zany ny 2 volana de le ranona konsoda mahery avy ny lona iny no afafy amin'ny volo avy hatrany. Kalo. Maka 1 litatra amin'iny mbola ranona konsoda mahery iny. De mbola tapohana rano madio 10 litatra iny. Zay vao afafy amin'ny voly ho zezika. Oy, ary tena azona betsaka n'izy zany le izy. Tena tombontsoa ny fanaovana n'ity ranon-jezika konsoda ity ry marina. Sady tsy mandany vola no mahatsara ny fambolena. Andao tonga dia anangona konsoda dia anandrana avy hatrany e. Aleo aloha lany ty nomendralay atsika ty fa io maimaiko io ihany no mahavoanao ka. Any ka lasa manondraka ranon-goavy amin'ny voly. Zay enao mba mangina rery zao a. Engany mba tsisy fetraikany amin'ireo legioma tsikiny mariny. Sady mbola 2 volana ny ele fandomana ka mba tonga de vonona raha volany reny aminao reny. Ataovy re rehefa zay no mampandry ny sainao e. Ranon-jezika mahomby tokoa indrindra amin'ny volianana sy ny volo legioma ny ranona konsoda. Raha verina kely ny fanamboarana azy dia zao. Maka ravina konsoda 1 kilao ianao, tetehina madinika iny mba hivoaka ny ranony. Dia ireo no alona amin'ny seau plastika miaraka amin'ny rano 10 litatra rano madio mandritra ny 2 volana. Fa kosa
aroina isaky ny 2 andro izany ary kendrena mba hitsikafina ny kansoda. Rehefa tapitra ny 2 volana dia maka ilay ranona kansoda mahery ianao 1 litatra ary dia mbola tapohana rano madio 10 litatra indray iny ranona kansoda mahery 1 litatra azo tamin'ny fandomana iny. Izay vao azo antsoina hoe zezika afafy eny amin'ny voly. Kendreo tsara zany mba tsy ilay mahery avy hatrany no afafy eny amin'ny voly sao manimba amin'ny voly indray fa ilay ranona kansoda mahery 1 litatra mbola tapohana rano madio 10 litatra no afafy eny amin'ny voly. Dia manasanao anao fanandramana ary mirary fahombiazana feno amin'ny fambolena taonao. Izay koa no amaranana ny fiarahana amin'ity androany ity. Zoanitra Samy Marilany niarana totosa ny fandarana mandrapitafa reo. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Miarahabanao ny namanao haja ary mirary ianao mba hitako fifaliana ho fanantena ary indrindra fahereza agnatin'izao fiarahantsika mandiniky ny tendragnahary izao. Agnatin'ny lohateny bevata famarikitsy ho avy an-trano io fa saliana nagory izay ty fanapahan-kevitsy ao. Fa zaho la mivavaka ho anao avao zaho mba ho rambesina ao am-po tendragnahary io ka lafa mipolo bakao Jesosy la andesiny moly an-trano anitsika. Zay namako zay moa lafa ny lohatentsika androany dia manao hoe atsipazo ny harado. Atsipazo ny harado. Ary ny toko sy andininy fototra dia voasoratra ao amin'ny Jaona toko 22:5. Filazantsara ny Jaona toko 22:5 zay vakiko manahika an'izao amin'ny agnara Jesosy. Ary hoy izy taminy, alatsaro eo amin'ny sisiny akavanany sambo kely ny haratonareo dia hahazo ianareo koa dia nalatsany zany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany hazandrany. Hivavaky tsely itsika. Jesosy tomponay io, misaotsy ianao zahay amin'izao fotoa manokana azahoanay mandramby ny lesona baka aminao zao. Jesosy io, omeo anay ty fanahinao masina hanazava ny sainay. Misaotsy raha io fa amin'ny anaranao Jesosy angatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Hainao li, lafa nitsanga tamin'ny maty Jesosy fa tsy raha nihita ny mpianatra regny sanandro sasy. Mpianatra regny tsy mahita fa tsy raha nangany Jesosy raiky avao rozy. Ambo nambena Jesosy iny avao rozy. Ndra tsy mahita mpianatra regny la hitako Jesosy avao rozy. Ndraiky andro amizao moa amin'ny filazantsara ny Jaona toko 22:5 ao. Filazantsara ny Jaona toko 22:5 laha mana baiboly manasanao zaho hangalaky baibolinao iny hanokatra amin'ny filazantsara ny Jaona toko 22:5 ao. Nandeha amizao ny Petera no mpianatsy namany regny nandeha ny hazafia. Lafa nandeha ny hazafia rozy haly andro tamin'io. La tandriaka tagna vao rozy nandritry ny haliky manontolo fetsy nahazo ndrafia raiky. Vozaky lahy rozy. Jesosy miambiamby androzy iny la mahitaky ty havozahandrozy koa firenesany Jesosy amizao rozy. Nda moa vaketsika direct ty raha niseho amin'ny Jaona toko 22:5 ao 4 juska amin'ny 5. Jaona toko 22:5 4 juska amin'ny 5. La vakiko aminao soa. Ary rehefa nazavazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy kanefa tsy vatany hoy Jesosy. Dia hoy izy taminy, anaka
manan-kanina va ianareo dia namaly azo hoe izy tsia ary hoy izy taminy alatsa hoe misisy ny agavanany samby kely ary ny aratonareo dia ahazo ianareo koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany azan-drano. Ry namako, hitantsika etoa fa tsy raha ny fiainany mpianany ara-panahy avao ro tena karakara Jesosy fa ndra ny fiainany ara-nofo avao koa la karakara Jesosy. Laha toizatsika vaky teny io amin'ny 5 eo dia hitantsika fa tamin'ny maraina io fa nanomana sakafo maraindray ho ahindrozy Jesosy ary tena sakafo be fa nataony Jesosy pare-pare teo mofo rekitsy fia masaka ho haniny mpianany fa vozaky reny. Soa fagnahy Jesosy zao, ndragnahary be hatea Jesosy zao, ndragnahary mahay ty raha ilatsika ary tsy hany amin'ny andro iny avao ro karakarany Jesosy ho ampianany reo. Fa henteo moa sakafo maraindray iny fa nataony pare-pare teo fe mbo nisy fia bevata 153 amby teo hikarakarandrozy ty fiainandrozy hamaray ambaliky hamaray sy afara any koa. Soa fagnahy marely Jesosy zao. Nao ry namako, mbo Jesosy mikarakara ny mpianany iny avao any Jesosy mikaiky anao hanatona azy hinanikio io lahy. Tsy raha miova ndragnaharitsika zao manahaky ny karakarany mpianany reo tiany avao koa ty mikarakara ny fiainanao manahaky ny nanaovan'ny mpianany reo hinanikio. Fe ty problemy tsy raha mahazatra atsika manontany Jesosy zao. Tsy mahazatra atsika manao hoe ataoko magnaia fa Jesosy haratoko toy, ataoko magnavia va handesiko miankavana. Tsy arovo ry longo fa Jesosy zao mahay mifehy ny natiora sady mahay mifehy ny toe-javatra iabiaby iainatsika. Ndao tsika hagnoriky ty safane soa ho hitanao ty fahagagam-pahasoava ataony amin'ny fiainanao. Petera lafa nahatsapa ty fikarakarandranahary azy manokana tamin'ny fiainany la nanoratsy amin'ny epistiliny eo la nanafatsafatsy soa i amin'ny Petera 1:5-7. Petera 1:5-7 sao ty asany ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy anareo. Tiatsika Jesosy zao, tiahy Jesosy zao, tianao Jesosy io. Tiany la ho rambesy antana amin'ny atsipiriany mihitsy ty fiainanao. Ny fiainanao ara-nofo, ny fiainanao ara-panahy. Tsy raha vandy zao, matoky azy, horio ty safany, tateraho iaby, ty kilaraha iaby asainy ataonao. Hitahy anao laha Jesosy. La ho tsapanao amizao, ty fidirany antsehatra amin'ny fiainanao manokana. Hitahy anao laha Jesosy. Hivavaky tsika. Jesosy tomponay, misaotsy anao zahay amin'izany teny fampanantenana nomenao anay, izany teny fampahereza namenao anay fa iha sady mikarakara ny fiainanay ara-nofo ro mikarakara ny fiainanay ara-panahy koa. Tsy raha anganao zao ty olo matoky anao, ty olo mipitika aminao. Jesosy, ampio zahay laha mba hatoky anao avao jusqu'amparany ka ho tsapanay ty fidiranao antsehatra amin'ny fiainanay amin'ny antsipiriany. Amin'ny anaranao ny angatahako ny fitahiana rehetra anononako an'izany ho anamako izay mijanjy hinanikio. Misaotsy raha io. Amen. Tarika balsamo. Sa
Zay lay monjany fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Fahasalamana, voalohan-karena, kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena. Fahasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamana. Mitoetrany ny fiarahantsika ato anatin'ny fandaharana iarahanao amin'ny AWR. Arak'ilay feokira famantarana teo dia ny fandaharana rena fahasalamako no arahanao zao. Betsaka tokoa ny olana ara-pahasalamana amin'izao vaninandro misy atsika izao, ary tsapan'ireo tratry ny aretina tokoa fa sambatra ny olona salama. Izay no mahatonga antsika malagasy miteny hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Andao ary sika hivavaka ho an'ireo tratry ny tsy fahasalamana mba hositran'ilay Jesosy mpanasitrana ny rofo rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana hitenenana izao. Ianao mahita azy ireny, paritaka eran'ny Madagasikara. Vangio manokana izy ireny Andriamanitra, ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina ahafahany manome ny fanafody izay tokony hitsaboana azy. Ianao koa ny amahany olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho voatahany isika rehetra ka ny salama mba ho voatahiry hatrany ny fahasalamana, ary ireo marary kosa ho sitrana soamatsara.
fandarana vitsivitsy izay no ndresahana mahakasika ny siramamy sy nyfetrakan'izany eo amin'ny fahasalamana. Mbola ho toizantsika hatrany izany resadresaka izany miaraka amin'ny zareo ao amin'ny ONG Zigsoab, tetikasa mikendry ny ahela velona amin'ny malagasy sady salama. Miaraka amintsika eto indrindra ny dokotera Ivra Velson, raha tsy aivina dia izy ny filompanorina ity ONG Zigsoab ity. Miarabanao dokotera, tonga soa eto amin'ny studiony AWR dia mankasitraka hatrany ny fiaraha-miasa ahasony malagasy. Inona reny lohahevitra ho resahana anio? Miaraba ny lohahevitra antsika androany dia toy le lohahevitra farany mbola mikasika ny siramamy dia efa be dia be ndray ny olona zay indray le zavatra tianay mihitsy mbola tenen'ny dokotera fa ho resahantsika ity siramamy ity, mbola ho resahantsika misimisy azy izy androany. Ya, inona dokotera no azo lazaina momba ny siramamy manoloana ny fahasalamana? Na dia efa nresahantsika teo aloha tsara ny mamerina. Tena ngeza be le zavatra nresahantsika tamin'ny farany ny aretina telo mpamon'olona indrindra eto an-tany dia ao ambadika foana raha siramamy. Tsy inonareo aretina telo ireo fa ny diabeta, mpamon'olona zany diabeta zany, ny hypertension artérielle, mpamon'olona zany hypertension artérielle zany. Ary mbola resahantsika amin'ny antsipriana izy ireo amin'ny manaraka. Ary ny aretina fahatelo izay tena tsy hitany olombelona mihitsy ny anaovana azy dia ny cancer. Fa siramamy daholo ny ao ambadika io. Ka androantsika hiresaka n'ity siramamy ity, inona ny azo lazaina ozy ianao amikasika n'ity siramamy ity momba ny fahasalamana. Reo aloha zavatra azo lazaina voalohany, ny aretina telo mpamon'olona voalohany eto an-tany dia avy amin'ny siramamy daholo. Fa ankoatran'izany dia zao ny zavatra misy raha jerena ny fomba fiainan'ny olombelona amin'izao fotoana izao, satria isika moa zany voizitsika amin'ity fandaharana ity, ary zay ny antom-pisinay amin'le ONG Zigsoab dia ny hitarika ny malagasy hanana fomba fiainana tsara mba ho salama tsara ho feno 100 taona mahery. Ka ny fomba fiainana tsara dia fomba fiainana izay miaina ao anatiny siramamy kely zany siramamy ampiasaina. Ny monde moderne zao andro iainantsika zao dia lasa misy ny atao tsunami na sucre. Inona ny tiany dokotera lazaina amin'le hoe tsunami na sucre? Azonao zavaina misimisy kokoa ve ny amin'izay? Tsunami na sucre mba azonao an-tsaina ve fa tamin'ny taona 2019 ny olona anankiray tamin'izany fotoana izany dia 3 kilao ny siramamy hohaniny mandritra ny 2 taona. Isan'olona io ny siramamy hohanin'ny olona anankiray isa taona. Raha atambatra zany ny siramamy rehetrarehetra ny hohaniny zany ny anatin'ny 2 taona. 3 kilao. Amintsika miteny izao tamin'ny 2005 ny Organisation Mondiale de la Santé, ny OMS, namoaka n'ity chiffre ity, tafakatra 100 kilao tamin'ny 2005. Ny abean'ny siramamy lanin'ny olona anankiray ao anatin'ny 2 taona, 100 kilao isan-taona. Ary isan'olona. Ary amintsika zao miteny 2022 zao mbola tafakatra 107 kilo. Zay ny antony teneniko hoe tsunami de sucre zao. Fiainana feno siramamy. De be ny olona miteny hoe fiainana efa mangidy zao koa tsy asiana mamimamy. Fa izay mihitsy ny hamono anao aingana. Mazava ho azy moa zany fa misy vokany amin'ny fahasalamana izay fahabetsahan'ny siramamy lanin'ny olona izay. Afaka manome ohatra amin'izay vokany izay ve dokotera? Tanisa vitsivitsy reo vokatra azo amin'izay ary miantraika amin'ny fahasalamana. Be dia be ny olona tena manana fahadisoana mihitsy. Aza mihinana zavatra matavy, nareo fa matavy io mbola mihinana zavatra matavy. Tsy ny zavatra matavy no mampatavy fa ny siramamy no mampatavy. Vita proof scientifique zany zavatra. Izy fotoantsika angamba dia anazavany foana hoe ahoana fomba mahatonga n'ity siramamy ity ampatavy ny olona anankiray. Ary sitsika démonstration scientifique mihitsy zay zavatra. Ny vokatra azo avy amin'ny alalan'ity siramamy ity eo amin'ny fahasalamana mahatonga antsika harary, eo aloha zany le atavezana be loatra,
eo koa le atao hoe sarcopénie zany sarcopénie zany a le tavy mitombo fa ny muskle miena zay le atao hoe sarcopénie zany hoe tsy mifandanja ny atavezana sy ny nofo ao anatin'ny olona anankiray ary be de be reo syndrome métabolique zany hoe aretina métabolique zay azo vokatra n'ity siramamy ity raha tsy resaka atsika hoe ny diabète raha tsy resaka atsika ny tension be de be ny olona nanontany anany tamin'ny conférence zay nataoko hoe ina dokotera no mahatonga anao miteny hoe ny siramamy no anisany antony mahatonga ny olona voan'ny tension artérielle miakatra tension ty satria zao ny siramamy mahatonga fatavezana ary ny fatavezana no mitarika any amin'ny tension ka mifanaraka reo zavatra reo ka reo zany anisan'ny aretina anisan'izany ny atao hoe démence ny hyper cholestérolémie fantatry ny olona be de be mihitsy zany aza mihinana an'izao menaka fa lasa be cholestérol leo etc eo zany a tafiditra tanteraka ao anatin'zay enjeu zay a ny siramamy ary zay ny antony mahatonga atsika mila mianatra tsara mihitsy am'izao fotoana zao a de be ny olona tratran'ity atao candidose ity na candidose intestinale io na candidose vaginale io na candidose any amin'ny tube digestif aty amin'ny vava io reny olona manao afta reny ny olona amin'ny vehivavy ray misy ataontsika hoe perte tony reny rehetrarehetra reny vokatra ny siramamy izy reny be de be ny aretina momba firaisana ranofo de miady le mpivady eo an-trano fa maninony ianao lasa misy an'ity aretiny ity fa anganao nandehandeha tany tsy voatery ny jangajanga le olona fa ninana siramamy de ampy atonga n'le aretina itonga ao am'le olona amin'ny vatan'le olona ary ny zavatra anankiray fantatsika tsara tsika ray aman-dreny moa zany tena mamefefy mihitsy an'ireo zanatsika hoe aza mihinana bambao fa ratsy eo nify reo carie dentaire reo arety nify isan-karazany reo dia ao ambadika foana ny siramamy ny nify zay taolana aza de potika noho n'le siramamy maika fa ny sela tsotra any anatinao any potehany siramamy ary be de be ny zavatra anisany hoe vita fanadiadiana maneran-tany mikasika an'ity siramamy ity fa ny cancer ireo sela momba ny cancer cellule cancéreuse zany ny sakafo tokana tiany cellule cancéreuse dia ny siramamy raha tiatsika irongatra zany io cancer io de minana siramamy fa raha tiatsika tsy hitombo le cancer aza omena azy ny sakafony de eny io ary izay zavatra zay dia zava-dehibe mihitsy ao anatin'ny fitsaboana ary ny zavatra anankiray ngeza be am'izao tsika miteny zao a aingam-pandeha loatra ny fanteran'ny olombelona olona kely mbola kely taona re de fa hitanao antitra be fa inona mahatonga an'io be loatra ny siramamy ka zay ny antony mahatonga antsika zany iresaka n'izy ity androany eny tompoko dokotera moa anisan'ny pikaroka ara-pahasalamana ka amy dokotera re inona no antony mahatonga ny fihinanan'ny olona siramamy be loatra ya misy manampahaizana anankiray ny teny an'ity teny ity le sucre c'est le drogue des enfants ny siramamy zany no rongon'ny zazakely zava-mahadomelona ho an'ny zazakely ary jerevo ane raha misy zaza anankiray mitomany ka omenao bonbon ty bonbonao fa mangina ane le zaza fa raha io misy zazakely anankiray mitomany de ty angivonao omeo angivo izy ina moa ny ampitsahatra an'zany tomany zany zazakely zany ka angivony reny menao azy izy efa mitomany de mbola zavatra mafaitra reny menao anazy zay zany ity siramamy ity dia rongony zava-mahadomelona zany hoe tafiditra ao anatin'le cercle hoe addiction rehefa mihinana siramamy zany ianao androany de te hihinana indray ianao rehefa aveo te hihinana indray ianao de te hihinana andre zavatra misy siramamy foana ianao na amin'ny endrika tahaka ninona zay le addiction ary ny manampahaizana
de mahita ary manapirofo an'io any andafya eny efa tonga eto Madagasikara moa zany indrindra hoan'ireo mpisotro tombo boisson to de atao hoe misy an'le atao boisson light ya tena tsy misy tokoa le sucre fa le goût sucré ao de ny asany mola mitovy ihany amin'ny vatanao ary mihoatra lavitra zany hoe reny boisson light resantsika light reny mampirongatra kokoa ny cancer toy zay ny boisson misy sucre mampirongatra kokoa ny cancer efa vita pirofo ara-scientifika daholy zany zavatra zany ka misy cercle vicieux zany zany hoe miverimberina ao anatin'ny vatatsika eo rehefa mihinana sucre atsika mihinana siramamy tsika inona ny étape ataoko anatin'ny étape anakefatra izy mba azahoanareo azy tsara ny étape voalohany zany de zao rehefa mihinana zavatra sakafotsika misy siramamy de ny siramamy iny mitarika ny atao hoe famokarana le hormone de plaisir io le hormone de plaisir io le dopamine zay ny mahatonga ny olona rehetrarehetra rehefa mihinana zavatra mamy de ohatrany sambatsambatra zany satria naniny rehefa mihinana zavatra mamy tsika dia mamokatra n'le hormone de plaisir le atao hoe dopamine ary rehefa mivokatra io hormone dopamine io de ohatrany hoe te hinana siramamy ndre mandeha mba ampitombo hatrany hatrany le plaisir te ampitombo hatrany le plaisir de zao nefa rehefa mihinana siramamy be debe tsika dia lasa ao anatin'ny lalandra ilay siramamy zay le atao hoe glycémie ary rehefa mitangorona ao anatin'ny lalandrantsika le siramamy de zay le atao hoe hyperglycémie zany hoe ambony ny tahany siramamy ao anatitsika de rehefa ambony ny tahany siramamy ao anatintsika inona zavatra ataony vatana satria tsy tsara reo siramamy reo raha be loatra ao anatin'ny vatatsika ao anatin'ny lalandratsika dia lasa mamokatra n'lay hormone anankiray faharoa indray ny vatatsika io le atao hoe insuline dia insuline ty zany manala n'lay siramamy ao anatin'ny lalandra fa andeha ampriminy amin'ny toerakafa arak'izay resantsika zay ny insuline zany dia hormone izy io ary ity hormone ity mampidina n'lay tahany siramamy ao anatin'ny lalandra zay mahatonga anazy hoe hormone hypoglycémiant zany hoe hormone mampidina ny tahany siramamy ao anatin'ny lalandra manidikitika ny saina kely ty dokotera ampirimle insuline aiza zany le siramamy ao amin'ny lalandra fomba fijery scientifique anankiray manao hoe l'insuline ce n'est pas seulement un hormone hypoglycémiant mais un hormone de stockage zany hoe tsy mampidina fotsiny ihany ny tahany siramamy ao anatin'ny lalandra fa mpampirina zany hoe hormone zay mampirina ny siramamy any amin'ny vatatsika ary eo ny idiran'lay atao hoe obésité le fatavezana satria ny tavya dia forme de stockage na sucre zay zany zavatra ngeza be zany eto raha veritsika zany le fomba fijery teo ny étape voalohany mihinana siramamy ianao rehefa mihinana siramamy ianao de lasa sambatsambatra satria mivokatra lay hormone atao hoe dopamine de rehefa betsaka le siramamy ao anatinao satria mihinana foana ianao de matazana an'iny ndray ny insuline de asoriny ndray le siramamy ao anatin'lay lalandra de ampriminy stockeny de lasa kely zany le siramamy atao anatin'ny lalandra de lasa te hihinana indray anao de lasa indray mihinana le ampidirinao ampirimina de mitady indray anao le nohaninao indray ampirimina de mitady indray ary zao ny tena zavadoza am'ty insuline ty io moa zany le hormone atao hoe tompony lakle za tompony lakle izy ty insuline ty zay namprimiko ao anatin'ny salle de stockage ko tsy mahazo kitiany fa ndana mitady ndana mihinana ndray mandeha zay zany ny olana ka zay mahatonga ny ty insuline ty amin'ny fomba fiteny hafa c'est l'hormone de l'obésité io ny hormone mahatonga ny fahatavezana rehefa mihinana siramamy ianao de tonga le insuline de alainy le siramamy de ampriminy aiza ao anatin'ny graisse ka zay zavatra zay
no tena tsara mpahafantarina ny olona fa be deaibe ny aretina vokatry ny taux d'insuline be deaibe. Zay zany mahatonga ny olona ho tia mihinana siramamy. Azony dokotera verina mitendray-mbava ve zay antony zay amaranantsika ny resadresaka. Tsika moa zany eto miresaka le siramamy de ohatran'izay zany le cercle vicieux. Mihinana siramamy ianao de sambatsambatra de ampirimina le siramamy de miena le tahany siramamy de mila ndray mandeha indray ianao de sambatsambatra de alaina de ampirimina de mila ndray mandeha mitaky foana de zay ny atao hoe cercle vicieux anty resaka siramamy ity de zay ny fandraisany amin'ny atavezana ary rehefa matavy ny olona de hiakatra ny tension. Mankasitraka indrindra toko. Tapitra indray aloha ny fotoana ndresadresantsika tamin'ny dokotera Ivre Velson Androany. Araka ny fandresahana teo anefa de mbola itoy ihany izay mahakasika ny siramamy zay. Fitenin'ny dokotera matetika eto amin'ny fandaharana renan'ny fahasalamako ny hoe azakinina amin'ny hafa ny fahasalamanao eny fa na ny dokotera aza fa raiso an-tanana zany. Ka zay mahasoanao ny renesinao teo de aza misalasala mampiatra an'izany mba ho ela velona sady ho salama. Raha misy fanontaniana na fanazavana fanampy tianao azo de azonao atao ny miantso ny laharana 034 39 415 28 na 033 12 261 77. Zoanitra sy rilano ny farimbona na atotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ifanovantsika mandrapitafa de ny teny ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:1-20 no tolotra anao manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy say tsara. Mirary sondrindra tompoko. Tarka Billy. Anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zaho mbo tia na miana lalagna amintsiagna dalagna fa fahafatesagna avako no tambiny ota fa fahafatesagna avako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zaho mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fa fahafatesagna avako no tambiny ota fa fahafatesagna avako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako fa monjena fa Jeso nafonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zaho ko tsy ariany anao ko ambalatiany zaho tsy ariany
anatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbo tia, na miagna lalagna anintsiagna dalagna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao karaha tsy tiajery avako fa monjena, fa Jeso nafonia agnidrako amonjy antegna, ndragnahary mitianao, ndragnahary mitianao kazambela, anao kambala tiany zaho ko jiaryan, anao kambala tiany zaho jiaryan. Radio feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola mitoy ny fandalianantsika ny amin'ny fifananken'Andriamanitra sy ny olony amin'ny famerenana ny ampahafolony. Ny amin'ny fatokina amin'ny famerenana an'izany no fantarintsika an'io. Manasanao ahatratra amin'ny farany mpiaramianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Zanak'Andriamanitra mpitantana ny fitahiny isika ary nomena andraikitra lehibe ho tanterahana. Tokony ho mpitantana manahoana moa isika? Mamaly zany ny Korinthianina 2:1-2. Korinthianina 2:1-2. Aoka ataon'ny olo mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Ina moa dikany hoe mahatoky amin'Andriamanitra ary mahatoky koa amin'ny famerenana ny ampahafolony? Araka ny efa nianarantsika dia tokony hamerina io ampahany kely amin'ny fananantsika amin'Andriamanitra io isika. Lesona maromaro no efa nianarantsika momba izany. Voalohany, zaraina folo ny zavatra rehetra miditra amintsika, mety ho vola na zavatra hafa, dia ny ampahany iray no atao hoe ampahafolony. Faharoa, ahaterintsika eo amin'ny trano firaketana ny ampahafolony. Sary anohatry ny trano hitehirizana azy io trano firaketana io. Mandray karama avy amin'ny ampahafolony ny mpiasa an'Andriamanitra sy ny mpitory-teny. Fahatelo, rehefa mamerina ny ampahafolony isika dia manao an'Andriamanitra ho loha laharana. Ometsika azy aloha ny azy vao mampiasa ny fananantsika amin'ny zavatra hafa isika. Fahaefatra, ampiasaina anohanana ny asan'Andriamanitra eto an-tany ny ampahafolony. Amin'ny mamambara ny fiangonana antsika dia adiditsika ny manao ireo zavatra telo voalohan'ireo. Ny fahaefatra kosa, izany hoe ny fitantanana ny ampahafolony ho amin'ny tokony ampiasana azy, dia andraikitra ireo mpitantana ny fiangonana. Aoka tsy ho adinoina fa an'Andriamanitra ny ampahafolony. Noho izany, adiditsika ny mamerina azy sy ny fanatitra amin'Andriamanitra. Mandroba azy sika raha tsy ampifatra ireo ampahany fananana izay asainy averintsika amin'ireo. Mandroba azy koa isika raha ampiasaintsika amin'ny zavatra hafa fa tsy aterintsika ao amin'ny trano firaketany ny ampahafolony sy ny fanatitra. Nasehon'i Jesosy an-tsary ny mpitantana fananan'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 5:20. Roviana no ampamoahana ny mpitantana.
andeovaka itsika ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1 Matio 5 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1 Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandreny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 no natolotra ao indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zao ny teny nalaina tao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe fanabeazana kristianina, nosoratan'i Ellen White izay mpanoratra kristianina fanta-daza. Fanabeazana kristianina takila 150. Hoy izy, mibaiko Andriamanitra hoe entonareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako. Tsy antso amin'ny fisaorana na fahalalantanana izany, fa atokiana ny resahana amin'izany. An'Andriamanitra ny ampahafolony ary mibaiko antsika izy mba hamerina aminy izay efa azy raha teo. Misy kristiana miayahany amin'ny ampiasan'ny mpitantana ny fiangonana ny ampahafolony. Noho izany, tsy manolotra an'izany izy ireo fa alefany amin'ny toeran-kafa. Mety ve zany? Andriamanitra ve ny teny hoe aloavo ny ampahafolony rehefa tsapanao fa mandeha tsara ny fitantanana azy? Izany fanontaniana ho saintsaina izany no isarantsika androany. Azadiny manaraka ny toy ny fianarana. Miaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.